Faly mirapantsika rehetrarehetra indray a iresaka momba ny hetsika ataon'ny RMDM diaspora manaraka any Montpellier tsika amin'ny sabotsy 21 août avy zao dia any Montpellier eo amin'ny place des martyrs de la résistance indray zany nanaovantsika mitina ngezabe miaraka amin'zareo any Montpellier ny RMDM diaspora ny Toulouse, Marseille sy ny manodidina. Be dia be koa ireo namana izay avy aty à Paris no tonga any satria en vacances any manodidina any daholo ny rehetrarehetra dia afaka mifanantona eo Montpellier tsika zany amin'ny andro io. Ny fotoana dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora dia ny toerana averiko any place des martyrs de la résistance. Ny zavatra atao dia ohatran'ny fataontsika isan'andro dia manao manifestation miaraka amin'ny banderole sy ny pancarte ary misy journaliste internationaux maromaro izay ho antsointsika eo amin'ny fotoana io. Fanehoan-kevitra moa zany ny atao fanehoana fa misy zavatra tsy mety any amin'ny firenentsika ka izany no anairana ny sain'ny vondrona iraisam-pirenena ireo izay mpanaraka ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa satria isika moa zany aty amin'ny tany atao hoe demokratika dia izany ny fomba fanehoan-kevitra anisany andalovana rehefa misy zavatra mampimemenina anao dia izay zany no ataontsika amin'ny sabotsy 21 août ho avy zao. Tongava maro ny tenue toy ny mahazatra dia polo mena ohatran'le fataontsika ihany dia samy mitondra ny banderole, ny pancarte, ny sora-baventy, sary, la mozika izay eritreretiny anehoana ny hevitrany. Maro ireo namana izay tonga eo efa nanao confirmation ary betsaka koa ireo izay mieritreritra ny mbola ho tonga any ka dia manasa antsika rehetrarehetra fa io koa no fotoana ionana ho an'ireo izay any amin'ny faritra sud iny fotoana mba ionana aminay satria tsy isan'andro izay mandalo any fa amin'ity ihany dia andeha ho any amin'ny toerana hafa indray izay manaraka dia ho aorianan'izay tsika afaka miona ihany koa aty à Paris amin'ny 24-25 août amin'ny fitsenana amin'ny fomba makotrokotroka ny Andry Rajoelina izay ho ampahafantarintsika anazy mivantana ny eritreritrantsika momba ny fitondrany tsy mahomby any Madagasikara. Izay zany fa dia manome fotoana antsika rehetrarehetra amin'io sabotsy 21 août amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora eo amin'ny place des martyrs de la résistance Montpellier io daholo indray zany. Mandra-piaina daholo.